Ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ankalazao ny famonjeny. Ankalazao ny famonjeny. Zany no asongadiny mofinainantsika aneo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko fa 12, ny 15 hatramin'ny 19. Nde vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary itenenao amin'izany androany hoe, hideranao aho Jehova, fa na dia tezitra tamiko aza ianao, dia afaka ny fahatezeranao ka mampionina ahy ianao. Indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky aho fa tsy mba atahotra, fa Jehova Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano, amin'ny loharanom-pamonjena. Ary tenenao amin'izany andro rano ka hanao hoe, miderahany Jehova, miantsoa ny anarany, ampahafantarana amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarova fa efa misandratra ny anarany. Mankalazahany Jehova fa asa lehibe no nataony, ary eo ka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy mioby ry mponina any Ziona, fa lehibe ao afovoanao ny iray masiny Israely. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ankalazao ny famonjeny, na dia fahoriana mafy sy famaizana samihafa aza ny vokatry ny fitsaran'Andriamanitra teo anatrehan'ny fihodonan'ny vahoaka, dia asehon'Andriamanitra kosa fa mbola manomana lalana hafa mihitsy izy, lalana mizotra makany amin'ny famonjena. Andriamanitra mikatsaka izay amonjena ny olona very. Zany no hitantsika ao amin'ny soratra masina. Na dia nanary tena sy miazakazaka makany amin'ny fahafatesana aza ny olona, dia tsy mitsahatra kosa izy Andriamanitra. Mikaroka ny lalana sy mampiasa ny fomba rehetra amonjena azy. Eto zao dia voalaza fa hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese. Io solofon'ny Jese io no hitondra fanafahana lehibe indray. Io solofon'ny Jese io no hamerina ny fanafahana tany Egypta, amerina ny voalaza ny bokin'ny Exodosy momba ny fanafahana, ka dia ampiarin'Andriamanitra amin'izany ny fiasam-pahasoavany entiny amonjena ny olona. Tsika eto fa ampiasain'Andriamanitra eto daholo ny voambolana ilazana ny famonjena, ny famonjena ireto vahoaka ireto. Ary ambonin'izany aza dia mbola hitobaka ho sesehena ny fitahiana sy ny tsodrano, ka dia amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Io ilay loharano tsy mety ritra ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy, ka dia ho avy avokoa ny avy lavitra sy avy akaiky, anovo lay on'ny fiainana mandrakizay. Revako malala ao amin'ny Tompo, hitsahatra arak'izany ny fahatezerana, ary dia tonga ny fampiononana lehibe ho an'ny Israely. Rehefa tonga izany fampiononana izany, dia midika fa mby amin'ny famonjena izy, ka dia miroso mitandrozotra makany amin'ny fankalazana sy ny fiderana an'Andriamanitra.
Zany dia manamafy fotsiny ihany izay ambarany Isaia mpaminany hoe miobiry lanitra, mifaliry tany, velomin'ny obo ry tendrombohitra fa Jehova efa nampionina ny olona sy namindra fo amin'ny olony manitra. Ho an'ny olona izay namindrana fo araka izany, ho an'ny olona izay novonjena tao anatin'ny fahaverezany, izay navotan'Andriamanitra tao anatin'izay nahatery sy nahirery azy ny fankalazana an'Andriamanitra. Ary hitantsika eo amin'ny tantaran'ny soratra masina manontolo izany. Hitantsika ohatra Simeona tao amin'ny tempoly, raha niandry ny fampiononan'Andriamanitra ny olona. Rehefa tonga le Mesia izay tonga fampiononana lehibe, ilay solofon'i Jesy, dia indro nideran'Andriamanitra tao amin'ny tempoly izy manao hoe ankehitriny Tompo ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Mazava araka izany fa fiainan'ny olom-boa vonjy, fiainan'ny voavotra ny fankalazana. Eto dia hitantsika tsara ny antso atao amin'izany fankalazana an'Andriamanitra izany. Miderahan'i Jehova mentsoa ny anarany, ampahafantarany amin'ny firenena ny asany, ampahatsiaro fa efa misandratra ny anarany, mankalazany Jehova lehibe ny nataony. Eny, miantso mafy ry ziony, tsy mankalaza samy irery fa miantso ny tany aman-danitra. Eny, manao feo mafy tonga hatrany amin'ny jentilisa aza anehoana fa efa nanavitra azy Andriamanitra. Mazava ry havako araka izany ny dikan'izao soratra masina izao fa ny fankalazana rehetra ataon'ny mpino dia fankalazana vokatry ny famonjena izay nataon'Andriamanitra. Lay fipoiran'ilay solofon'i Jesy, lay fidiran'ilay solofon'i Jesy eo amin'ny tantara, lay Mesia no miteraka fankalazana an'Andriamanitra. Aoka tsy ho diso fankalazana an'Andriamanitra isika, aoka tsy ho diso toerana na anara-dreny rano fotsiny tsotro izao ny fankalazana ataon'izao tontolo izao momba ny Krismasy sy ny Noely isika, fa aoka ho ivo ny fankalazana lay famonjena, lay Mesia izay tonga amonjy izao tontolo izao, lay solofon'i Jesy izay tonga ampionina, izay tonga anaisotra ny fahatezerana, izay tonga aneo mandrakariva ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Ry havako malala, na lehibe sy izakana fahoriana aza ny fitsaran'Andriamanitra sy ny kapoka entina, dia mbola lehibe mihoatra lavitra noho izany ny fiasam-pahasoavana sy ny famonjena izay entiny ao amin'i Jesosy Kristy. Zany no mahatonga antsika mankalaza an'Andriamanitra, mendrika fankalazana ren-tany ren-danitra, fankalazana manaka-danitra no asetry izany famonjena lehibe loatra izany. Ndao ary, aza diso fankalazana ianao fa asandrato avo ary asandrato amin'ny Tompo fa efa novonjena ianao. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tsy mitsahatra izay Andriamanitra maneho ny fisaorana sy fankalazana. Efa namonjy anay ianao. Eny ianao no nitady, nikaroka, naneho ny herinao, ny asanao lehibe taminay. Misaotra Tompo. Ary ankehitriny dia apetrakay ampelantananao manokana, ireo mitaraina, ireo mila vonjy, ireo anaty aretina, ao anaty tsy fahasalamana, ireo manana olana samy hafa, olana ara-bola, olana ara-kasa, amin'ny fitediavana, amin'ny fihinanana, ireo rehetra izay mivezivezy, mikaro zava-tsoa, ataovy mifanena aminao, ilay tena soa. Jesosy, ireo anaty fahoriana, ireo izay kivy sy ketraka amin'ny fiainana, ireo izay rehetra diso fanantenana amin'ny antony maro samihafa, ampanantenao ny famonjenao, fa ianao ilay mahatoky sy marina, ilay mpamonjy izao tontolo izao.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay anaovanay izany vavaka izany misaotra ray io. Amen.